manonona ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy tompontsika ho aminao ry havana. Ao anatin'ny perikiopantsika anio dia misy izao teny izao amin'ny Jaona voalohany 7:12 tapany B. Amin'ny anaran'i Jesosy, satria Andriamanitra lehibe no nofontsika ka mahalala ny zavatra rehetra. Satria Andriamanitra lehibe no nofontsika ka mahalala ny zavatra rehetra. Vaovao mahafaly ho antsika ry havana, ny maheno anio fa Andriamanitra lehibe no nofontsika. Andriamanitra dia lehibe no mety ho fanahintsika. Andriamanitra dia lehibe no tebitebitsika rehetra. Fa indrindra, Andriamanitra dia mahalala ny zavatra rehetra. Tsy misy miafina aminy amin'izao tontolo izao, ary indrindra tsy misy miafina aminy ny amintsika tsirairay avy, hiary vavakantsika tompoko. Jesosy Kristy tomponay lehibe ianao ary mahalala ny zavatra rehetra. Tsisy miafina aminao ny aminay tompo, ny ao am-ponay lalina, ny fiainanay, ny toetranay, izay mety ho eritreritra rehetra tompo, dia tsisy miafina aminao. Eny fa na izahay ary mety misy zavatra tsy fantatra eny amin'ny tenanay, fa ianao no mahalala tompo, ary ianao mahafantatra anay. Ndreto izay tompo, tsy misy ininona ho afenina eo anatrehanao. Tonga eto aminao izay, dia hidera sy hankalaza ny anaranao. Tompo, ianao mahita ny fonay, ianao mahita ny fiainanay, ianao mahita ny aminay iray manontolo. Hazavao amin'ny alalan'ny fanahinao masina izay tompo, ary ampatsiahivo ho anay mandrakariva fa ianao mahalala ny zavatra rehetra. Amen. Ry Kristy mpanjakako, ny foko oana, ny feoko asatratro,
Jesosy Kristy Tompo, mahalala anay ianao. Fa indrindra Tompo, ianao no miteny aminay fa mahalala eo imasonao koa izahay. Tianay ianao Tompo ary fantatray. Ary ianao no miteny aminay isan'andro. Sokafo ny fanahinay Tompo. Ampidinao aminay isan'andro ny fanahinao. Avao izay aminay isan'andro ny fanahy masonao. Atankaranay fa sady mahalala anay ianao no mahalala anao izahay. Sainonao izaho ny fitiavany anao. Sainonao izaho ny famrapony takany avolanytra yabeny famindrapony aminao. Evero simba sainonao Sainonao izaho ny fitiavany anao. Sainonao izaho ny famrapony takany avolanytra yabeny famindrapony aminao. Evero simba sainonao Sainonao izaho ny fitiavany anao. Sainonao izaho ny famrapony takany avolanytra yabeny famindrapony aminao. Evero simba sainonao izaho. Evero simba sainonao izaho. Falehibeny fitiavany. Jesosy Kristy Tompo, ianao no anavao mandrakariva ny fanahy masonao atao aminay. Ahafantaranay fa mahalala anay ianao ary tianao izahay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Amin'ny fifaliana ry havana no hiara-panantsika rehetra na tratra izao alahady ny trinité izao. Miombona ihany koa isika ny amin'ny fibanjinana ny lohahevitra manao hoe mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Dia arsika ry havana hiara-itsangana ivety ny hira faneva 520 taona ny sinao dapartana. Tsangana isika ry havana. Tsara amin'ny finoana misikina erika handeha mijoro. Tatsoka zavela ny asa fanompoana azamba malaina fa handeka mazoto sareno tadidi
Asy fanekena tao ampatokina reo napetraky Jesosy haingana mba efao fa tsy vita mora ny asa fitorina ekeo am-pitiavana kandere tanterao sareno tadideo ny finonano ampesao miorena kehitreo ka de maiereziana. Tumiasa alipifalina Vanilanicha harin manzara luvanao Kufangana ariande kami sikina Efa faliniadrianao Laize sotumpunao Sareno tadideo Miurena kehitreo kadema yeresiana sareno tadideo mifinunano ampesao miurena kehitreo kadema yeresiana. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ho masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ho fisaorana sy ho fiderana ny anaran'Andriamanitra dia andeha ho iraintsika ny salamo 220 hitantsika ao amin'ny hira fanampiny 120. Hira fanampiny 120. Izy ireo tamiko mandeha isika ho any an-tranon'i Jehova. Mandeha isika ho any an-tranon'i Jehova. Mandeha isika ho any an-tranon'i Jehova. Efa mitsoro anatiny vavahadina ry Jerusalema, ry Jerusalema. Dianao ry Jerusalema, dianao ry Jerusalema. Efa vita kahaka ny tanàna efa voala mina tsara. Dianao ry Jerusalema, dianao ry Jerusalema. Efa vita kahaka ny tanàna efa voala mina tsara. Anino iakaran'ny firenena ny firenen'i Jehova. Anino iakaran'ny firenen'i Jehova. Paisatra ny anaran'i Jehova, paisatra ny anaran'i Jehova, paisatra ny anaran'i Jehova.
Aisatra ny anarany Jehova, aisatra ny anarany Jehova, aisatra ny anarany Bavaka sika ry havana. Faly ny fo amam-panahinay Tompo, mitoetra ato an-tranonao. Faly izahay ary miravo aminao ny fonay, ny amin'izao ahatraranay ny Alahady Trinité izao. Omenay voninahitra ianao, Andriamanitra arainay, ilay pahary, ilay miahanay mandrakariva. Omem-boninahitra ianao, Jesosy Kristy Tomponay, ilay mpamonjy anay ary ilay mizara fiadanana ho anay. Omem-boninahitra ianao, Fanahy Masina, fa tsy mitsahatra ianao, manefa ny iraka ao atsy anatinay, mameno anay ary atanteraka ny fifalianay. Ry Andriamanitra eo, tsy ary voatononona eo anatrianao ny soabe niraisinay taminao. Fa faly izay ankehitriny ny deranao manome voninahitra anao, indrindra misaotra anao ilay anarana masina, satria avy aminao izany rehetra izany. Ianao Tompo, ilay mitahanay amin'ny fitahiana hatretrika, ianao ilay mamelanay malalaka iseho eto anatrianao, ary misaotra izay noho ny amin'ny faharesen-dahatra tsy anatinay, sy noho ny asanao mandrakariva mandresy lahatra anay, mba eo akaikinao izahay. Ko ankehitriny ary Tompo malalo, ianao ilay fanitokianay, ianao ilay Andriamanitra hatrizay ka ho mandrakizay, no atononay ankehitriny ao anatin'izao fanompoana masina izao. Ko hamasina ny fo amam-panahinay, mba ho tena fanompoana ankasitrahana eo masinao, no tanterahanay ny amin'ny Alahady maraina ity. Voninahitra ho anao Andriamanitra ray zanaka Fanahy Masina, fa ny fiadananao kosa hitoetra aminay tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no hivavahanay. Aleluia. Amen. Dia ataontsika ny hira 397 ho fangatahana ny Fanahy Masina. Tompo malalo, misaotra anao izay noho ny amin'ny teny misy fahefana nomenao anay. Misaotra anao izay noho ny amin'ny asany fanainao masina, izay mandrakariva, mampahiratra ny sainay, mampafantatra anay ny fahamarinana entin'ilay teny fiainana izay omenao anay. Ankehitriny Tompo malalo, maniry indrindra izay, miantaminao Andriamanitra arainay izahay, mba tsy hiverina foana aminao ny teninao. Raha tsy natanteraka sy ambinina amin'izay rehetra nampandrahanao izany atsy am-ponay, ka ary olona vaovao atsy anatinay izany. Irinay Tompo, ny hitombonay amin'ny fahasoavana ao aminao, hitombonay amin'ny fahalalana tsara ny teninao, ary hitombonay amin'ny fahendrena sy ny fankatoavana izany teninao masina izany. Ta io ny mpanomponao,
izay tondra sy hanambara ny hafatra mamy avy aminao ho anay tsirairay avy, mba azonay tokoa ane ilay fiainana be dia be izay efa nampanantenanao sy natolotra ao anay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no hanaovanay izany vavaka izany. Amen. Petraka ianareo ry havana. Andeha hamaky sian'ny teny soratra masina isika. Ny fanekena taloha hitantsika ao amin'ny bokin'ny Eksodosy 1:30, ny 1 ka hatramin'ny 5. Eksodosy 1:30, ny 1 ka hatramin'ny 5. Hotohizantsika ny famakiana ny soratra masina, fanekena vaovao. Filazantsara Jesosy Kristy araka ny Luka 10, ny 17 ka hatramin'ny 24. Luka 10, ny 17 ka hatramin'ny 24. Hofaranana ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny Jaona 1:7, ny 17 ka hatramin'ny 20. Jaona 1:7, ny 17 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita izany, dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: indro efa notononoko anarany Bezalila, zanak'Ori, zanaky Ora avy amin'ny fireneny Joda, ary efa nofenoko fanahin'Andriamanitra izy, dia ny fanahiny fahendrena sy ny fahatansaina sy fahalalana sy ny taozavatra samihafa, dia ny hevitranao asa kanto, ny asa volamena sy ny volafotsy ary varahana, sy amboatra vato alatsaka ao an-tranony ary andrafitra hazo mba hanaova ny taozavatra samihafa. Ary ny 70 niverina tany amin'ny fifaliana ka nanao hoe: Tompo, na dia ny demonia aza dia nanaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy: izao nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana nitsaka mena rano sy maingo sy andresy ny heretra nanany vavalo ianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo kory. Kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Ary tamin'izany ora izany dia ravoravo amin'ny fanahy masina Jesosy ka nanao hoe: mideranao aho raiko, tompony lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina izany, ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko, fa izany ny sitrakao. Ny zavatra rehetra dia efa nantolotry ny raiko ahy, ary tsy misy mahalala ny zanaka afa-tsy ny ray, ary ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tiany ny zanaka anehoana azy. Ary nitodika tamin'ny mpianana izy, dia nilaza tamin'ny manokana hoe: sambatra ny maso izay mahita izay hitanao, fa lazaiko aminareo fa mpaminany sy mpanjaka maro no nahiry ahita izay hitanareo fa tsy nahita, ary naniry izay are izay irenareo fa tsy nahare. Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny fitiavana sy amin'ny marina. Izany no ahafantarantsika fa avy amin'ny marina isika sy ampahatokiantsika ny fotsika eo anatrehany, na amin'inona no hanamelohan'ny fotsika antsika, satria Andriamanitra lehibe noho ny fotsika ka mahalala ny zavatra rehetra. Amen. Mialoha ny andrenesantsika ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra, ho iraina ny hira 420 ny 2 420 ny 2 Tsangansika ry havana.
Mipetraka amin'ny fiangonana. Vavaksika ry havana. Mbola anatin'ny fifalian'ny Pentekosta izay natsiarovanay fiangonana nanirahanao Jesosy ny fanamasina persona fahatelo amin'ny Trinité ho anay. Anio ny asanao aminay ahatonga anay ho mpianatra. Mbola anatin'izany fifalian'ny Pentekosta zany no iderahanay anao mpamonjy io. Ary mbola misaotra ny amin'ny programanao anay fiangonana. Dia ny asa manokana ihany koa anirahanao ny fanamasina ampiorina ny finoanay. Mpamonjy io, amin'izao andro atsiarovanay ny reny maneran-tany zao, indrindra ny reny kristianina. Vavaka ho azy ireo zahay mba ho reny fenonan'ny fanahy masina, ka hampaherezi ny herin'ny fanahy masina, ary andeha mendrika ny fentsona azy ho reny mpampiditra ankohonana any an-danitra. Zany no vavaka ataonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miaraba ny fiangonana manonona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fahamarinana voalohany ry havana izay ampatsiahivina anareo reny izay entintsika mbavaka amin'izao alahady zao. Arak'ilay vavaka atao dia mba hoe ho reny tena hoe ampioren'ny fanahy masina ianareo. Ny fahamarinana voalohany ho anareo dia ny hoe aoka ianareo ho reny mpanonona ny anaran'ny zanakareo. Eo anatrehan'i Jesosy ho reny mpanonona ny anaran'ny zanakareo. Eo anatrehan'i Jesosy. Eksodosy 1:3, ny 2:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Indro Jehovah no miteny, efa nitononiko anarana Bezalila, zanaky Ory, zanaky Hora, avy amin'ny firenen'i Joda, ary efa nifenoky fanahin'Andriamanitra izy, dia fahendrena sy faheratan-tsaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa. Miresaka lehilahy anankiray Jehovah eto amin'ny Mosesy. Dia ozy izy efa nitononiko anarana Bezalila. Tsy fantatra ry havana zay antony safidianan'Andriamanitra ny Bezalila amin'ity Eksodosy 1:3 fa zao Andriamanitra nanonona ny anarana. Ianao reny afaka manonona ny anaran'ny zanakao. Eo anatrehan'i Jesosy afaka manonona ianao ny anaran'ny zanakao. Eo anatrehan'i Jesosy. Ny dikan'ny anaran'ny Bezalila dia hoe eo ambany aloka, à l'ombre de, zany hoe eo ambany aloka, eo ambany fiarovan'Andriamanitra. Ry havanao reny malalo ranabavy io, tonono eo anatrehan'i Jesosy ny zanakao mba ho Bezalila. Eo ambany aloka Jesosy. Zany ny hafatra ho anao amin'izao fête des mères 2021 zao. Dia ho fenon'Andriamanitra ny fanahiny izy tahaka ny Bezalila. Ho fenony fahendrena izy. Ho fenony faheratan-tsaina izy. Mandavataona ry havana misy resaka momba ny ankizy antsoina hoe klasiana hoe surdoué. Momba ny ankizy klasiana hoe H na olon-dehibe hoe HPI hoe haut potentiel intellectuel,
ny quotient intellectuel zany ony a supérieur à 130 ary manakaiky ny 160. Ny quotient intellectuel moyen eo amin'ny 100 eo. Ny azy zany a supérieur à 130. Reny malalo, ranabavy malalo, tonony eo anatrehan'i Jehova ny zanakao. Dia tena hoe ou surtout ou haut potentiel intellectuel. Fa reo zaza surtout ireo ony, reo olona haut potentiel intellectuel reo rehefa manorina tokantrano dia sady manahirana, sahirana fiarahamonina. Fa be zalila ry havano, tsy mba sahirana zany tamin'ny fiarahamonina. Ary izy sy ny assistant ny Oliba izay nitendren'i Jehova dia tena hoe izy feny fahendrena, feny fahiratan-tsaina, feny fahalalana. Dia izy nasaina nandrindra le akipa nanamboatra ny tabernakely ry havano, ary tena nyroso tsara fanamboarana zany hoe tranolay fionana zany tabernakely zany, tsy nanana problème na fiarahamonina izy. Zay no firariana ho anao hoe tezao ny zanakao ahalalan'i Jehova dia ho feny fanamasina izy. Ary anareo zanaka, hitongio ny ainareo, hitongio dadanareo hoe tezao zahay mba ho tahaka ny Bezalila. Zay ny fahamarinana voalohany hoe tonony ny anaran'ny zanakao, tonony mandrakariva eo anatrehan'i Jehova. Fahamarinana faharoa dia zao, atolotra anao reny zay hoe ampioren'ny fanamasina dia hoe ampianaro ny zanakao iravoravo amin'ny fanamasina. Ampianaro ny zanakao iravoravo amin'ny fanamasina. Io amin'ny Lioka 10:1 Lioka 10:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany ora zany dia ravoravo tamin'ny fanamasina Jesosy ka nanao hoe mideranao aho raiko tompony lanitra sy ny tany, fa efa nafeninao tamin'ny hendry sy ny manan-tsaina izany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika. Eny raiko, fa izany no sitrakao. Ary tamin'izany ora izany dia ravoravo tamin'ny fanamasina Jesosy. Eto amin'ity andiny fa 2:20 ity, manamarina, miexpérimenté zany hoe asan'ny fanamasina zany Jesosy. Miexpérimenté zany hoe vokatry ny fanamasina zany fruit de l'esprit zany Jesosy. Dia ny fifaliana, fa tsy fifaliana kely na mandala, fa tena hoe miravoravo amin'ny fanahy izy. Reny malalo, ranabavy malalo, tena miravoravo amin'ny fanahy ve ianao io androany maraina? Sainao isan'le malahelo fa tsy nahazo cadeau. Rehefa mino vaovao ry havana tamin'ity herinandro ity dia tena hoe mangina sy maina mihitsy le tsena. Ozy izy mpivarotra hoe tamin'ny heritaona ohatran'izao dia tena misy ihany, fa tamin'ity tena maina le tsaina. Ianao ve zany anisan'le tsy nahazo cadeau dia malahelo. Ozy izy ny tompo aminao, ao fa ampianariko iravoravo amin'ny fanahinao. Reto mpianatra reto izy 70 mpianatra, ny rahan'i Jesosy dia tafaverina avy any amin'ny iraka izy, dia niverina tamin'ny fifaliana. Hoy ny 7:20, niverina izy tamin'ny fifaliana. Ary nanao faly izy mitantara amin'i Jesosy hoe tompo, na dia ny démonia azy dia manaiky anay noho ny anaranao. Faly izy fa mandroka démonie, hita izy ary spectaculaire zany hoe démonie hitanao miala ao amin'ny olona zany. Dia hoy Jesosy taminy, kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy. Aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy. Jereo tsara, faly izy zany ataontsika amin'le asany. Faly izy amin'ny asany. Ianao koa nga mety hoe mifaly amin'ny asanao.
dia anahoana ianao raha izay tsy anasa tsy ho faly ianao zany fa raha miverina eto amin'ny ety mpianatra eto a mifaly izy any satria manaiky azy ny fanaratsy tsy mifaly izy satria hoe maro ny olona ny ovafo no mitory-teniny fa faly izy satria hoe voaroaka dia vola tsy zany ny essentiel hozy izy Jesosy ary aza mifaly amin'izany nareo de toute façon aza mifaly amin'izany nareo fa maninona no ampitandreman'i Jesosy ry havana reto mpianatra reto ampitandreman'i Jesosy satria hoe ianao zany mandroaka démonia ary maro ny mpanompon'Andriamanitra tratra zany lasa mireharenao amin'izany succès-nao zany lasa mihevitena ho zavatra ianao dia lasa fanohitra amin'ilay toetra ny endry toetra ny olona manetry tena fa miseho azo endry sy manatsaina ko mahavoaka démonika mahavoaka démonia ianao hozy izy Jesosy fa zao sady tsy manetry tena ianao tsy midika inona zany ny amin'ny hoavinao mandrakizay tsy hoe ianao namoaka démonia dia ho tafiditra ny an-danitra aza mifaly amin'izany aza mifaly fa manaiky anao ny démonia fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo zany ifalianareo zany ifalianareo ary rehefa vao nampatsiahy zany programan'Andriamanitra zany Jesosy tamin'ireto mpianatra reto vao nampatsiahy zany programan'Andriamanitra hoe ny anoratra ny anarantsika ny an-danitra programan'Andriamanitra dia hoe ny ravoravo tamin'ny fanahy Jesosy ry havano ny olona mahafantatra ny programan'Andriamanitra sy ny antony nanirahan'Andriamanitra an' Jesosy sy ny antony nanirahany fanamasina an' Jesosy zany ihany no afaka irato ravoravo anatin'izao vanim-potoana maizina sy mafia lalovantsika izao miravoravo amin'ny fanahy ary zany no vavaka zany ny vavaka atao aminao zany ny vavaka atao aminao mba horena mahafantatra marina ny essentiel ka reny afaka iravoravo amin'ny fanahy ninona circonstance mpiainanao miravoravo amin'ny fanahy zany no irarena ho anao ary nareo zanaka zay miaino an'izao dia teneny dadanareo iteneny neninareo hoe neny eo mba ataovy voasoratra any an-danitra ny anaranay. Fahamarinana fahatelo farany dia zao. Fahamarinana fahatelo farany dia zao. Tiako hazava le resaka dia mety ho hafahafa le teny. Mety tsy teny mahazatra ety ampilipitra nefa tonga amin'ny tenin'ny président amizay hoe mamela fa fantatry ny ataoko. Ny reny ampioren'ny hery ny fanahy masina dia mitaiza ny zanany mba tsy ho fopla. Mitaiza ny zanany mba tsy ho zanaka fopla. Jaona voalohany toko 7 andiny 7:20 sy 7:20. Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Izany no afantarantsika fa avy amin'ny marina isika sy ampatokisantsika ny fontsika eo anatreha. Zany no afantarantsika fa avy amin'ny marina isika. Zany no afantarantsika fa tsy fopla isika. Zany no afantarantsika fa tsy fopla isika ary tsy mitaiza ny zanakitsika ho zanaka fopla ry havana. Ahoana tsara moa zany? Satria alahady voalohany manaraka amin'ny Pentekostsika zao dia hoe ny rahan'i Jesosy ry havana ny fanahy masina mba hoe enarantsika zany atao hoe fitiavana zany.
mianatra fitiavana, mianatra natao fitiavana sika. Ary ny vokatry ny fitiavana dia vokatry ny fanamasina dia fitiavana. Vokatry ny fitiavana, fifaliana, fiadanana. Fa fitiavana andresany eto. Vokatry ny fanamasina izany. Matoa ny olona amin'ity dia satria ny fanamasina no mamoa azy io. Ary fanomezana avy amin'ny fanamasina ry havana. Zany fitiavana zany, fanomezam-pahasoavana lehibe, indrindra hoy Paoly amin'ny Korintiana 2:12, fanomezana io e, tsy fahaizako mity io e, tsy eritsaiko io e, tsy atsara toetra na atsara-po io e, fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra io. Ary rehefa hoe tia ianao ka fitiavana vokatry ny fanamasina dia hoe tsy tia amin'ny lela fotsiny ianao, araka ny tenin'ny Jaona eto, fa tia amin'ny asa, tia amin'ny asa sy amin'ny marina. Tia amin'ny asa sy amin'ny marina. Ina raha ny dikan'izany hoe tia amin'ny asa, tia amin'ny marina. Ny perikiopa manomboka amin'ny 9:7, fa ny 9:9 no ahitana izany hoe ahoana zany olona tia amin'ny asa sy ny marina zany, maka tahaka an' Jesosy. Jaona 1:7, mampatsiahy le Jaona 3:16, fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao, fa ty hoe Jaona 1:3:16 hoe zao no ahafantarantsika ny fitiavana, satria izy no nanolotra ny ainy hamonjy antsika, ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika hamonjy ny rahalahy. Ty le fitiavana hoe mahatonga hanolotra ny aina hamonjy ny rahalahy. Ty le atsoina amin'ny teny frantsay hoe le fanahy, le fitiavana izay vokatry ny fanahy, amour sacrificiel. Amour, fitiavana mahatonga anao hanao sacrifice ho an'le olona tiana. Ary raha misy olona ry havana, hitako fa manana zany amour sacrificiel zany, nareo re, hitaizana anay vady, hitaizana ny zanakarao, nareo manana an'io amour sacrificiel io. Ary mahereza fahitany fanamasina ny momba anareo, ary izy ampiorina sy ampiorina anareo. Farak' le teny teo hoe zany reny ampioren'ny fanamasina zany, ary le lazainy Jaona hoe tia mivavaka zany, tia mivavaka zany. Olona 9:7 hoe zany no ahafantarantsika fa avy amin'ny marina isika, tsy faopla isika, sy apatokisantsika ny fontsika hoe eo anatreny. Rehefa inona ianao ny eo anatreny? Rehefa inona ianao ny eo anatreny? Rehefa mivavaka. Zany reny ampioren'ny fanamasina zany, fen'ny fanamasina zany, tarihan'ny fanamasina mivavaka zany. Fanamasina dia fanahin'ny vavaka. Ny Esprit Saint dia esprit de prière. Tarika atsika hivavaka izy. Zay ny natiorany, zay ny natiorany. Ary rehefa mivavaka ianao dia manana mampatoky ny fonao ny fanamasina. Inona moa dikan'ity zavatra sarotsatra hoe izany no ahafantarantsika fa avy amin'ny marina isika sy apatokisantsika ny fontsika fa eo anatreny. Fa na amin'inona no namelohan'ny fontsika antsika, satria Andriamanitra lehibe noho ny fontsika ka mahalala ny zavatra rehetra. Mety miteny zao ianao, mety manameloka anao ny fonao. Tena mifona Jesosy, tonga manao dinika any mpitondra fivavahana, tena mifona fa mba miezaka n'io tia any ahy, miezaka nandefitra any amin'io vadiko io e, miezaka nitaiza amin'ilay zanako fa zao manameloka anao ny fonao, satria tena zandrikelin'i Jesosy ianao. Fa inona lazainy Jaona aminao eto, ampaherezana anao hoe Andriamanitra lehibe noho ny fonao. Hita ny fonao izay natolotra ho azy io anjakany. Hita ny fonao izay hoe andrarahany fanamasina isan'andro io. Miezaka amin'ity, miezaka manao sakrifisy. Fa tsy tanteraka ilay sakrifisinao. Ary hitany devoly ny esekanao dia inona no hidirany devoly aminao? Fandriamanitra lehibe noho ny fonao. Ary mamela ny fahadisoanao rehetra, ary mampahery anao. Mahereza riavana malala, mahereza ranabavy malala, mahereza razoky malala. Mahatsiaro ahy eto
dinika tamina mariazy miara-misotra olona efa nahazoazo taona izy roa de manomboka le dinika hoe aminao le mariazy miara-misotra sa fa 5 efa mihoatra lavitra n'izany raha le olona eo ny loko eo amin'ny bro eo izy roa eo ny loko eo amin'ny bro eo izy roa saky efa manina ao azao nareo vao makaty mitondra mariazy nareo eo amin'ny altara jereko izy roa tsisy namaly de ozy izy le ramatoa mantsy an'le vadiny eo akaiky ny andry azy le ranga tsy natendriavanao latsa-dranomaso le ranga zany le amour sacrificiel ranabavy malalo zany le fitiavana vokatry ny fanamasina zany le fitiavana ampasaivana atsika na ro vehivavy no entina ambavaka androany fa ho atsika lehilahy zany hitaisan'andro zanaka zay nomeny tompo atsika reo mba hoe isika menakavy hoe ho ankonana samotafiditra any an-danitra rahatray miala eto amin'ity tany ity ho aminareo fahasoavan'ny tompo amen. Hivavaka isika ry havana. Misaotra ry Tompo Andriamanitra fa mamolavolanay ny teninao ary mampahafantatra anay ny andraikitray. Misaotra fa ny asan'ny teninao dia mandresy lahatra tsy anatinay mandrakariva noho ny fanahy masina miasa ao anatin'izany. Ka ahatsapana fa zava-dehibe ny ankonana izay nametrahanao Andriamanitra anay tsirairay avy. Misaotra manokana izay noho ny amin'ny teny izay miantefa amin'ny reny ny amin'ity andro manokana ity. Misaotra noho ny amin'ny teninao manainga fa ny rendrehetra dia tokony ho mpanomana ny zanaka, mpanonona ny zanaka eo anatrihanao Andriamanitra iray. Zava-dehibe loatra Andriamanitra izany asa makadiry sy andraikitra ampitiavana omenao ny reny izany. Ary misaotra fa ianao ilay Andriamanitra iray mihitsy no efa mametraka izany ho atsy am-ponay mba ho tanterahanay. Tompo Andriamanitra, ianao mahalala ny amin'ireny mpianakaviana tsirairay avy. Fantatrao ny fierik-kerena sy ny fihazakazahana ary fantatrao ihany koa izay mety hoe manery ny fo fa nefa amin'ity andran'io ity dia hifonanay eo anatrihanao ho andray aman-dreny ho an'ireny mpianakaviana rehetra ny amin'izay tsy nahavitana izany ho an'ny zanaka. Tompo malalo hifonanay ny amin'ny fahavarianana, ianao no hamindra fo sy hamela heloka ny amin'izany fitaizana tsy efa teo anatrihanao Andriamanitra izany. Misaotra ihany koa izay ny amin'ny fahamarinana izay ampahafantarinao anay fa rariny ary tokony ataonay ny ravoravo amin'ny fanainao masina izay efa nomenao anay. Tompo malalo, ianao ilay tia no nanome izany fanahy masina ho anay tsirairay avy izany
ary mampafantatra eo anatrianay ihany koa ny asany izany. Koa ianao ilay Tompo Andriamanitray, Tompo, no irinay hiasa ho anay, ary hanome ilay fanahy mahery atsy anatinay mba hazonay mahafantatra ny programanao Andriamanitra sy ny asan'ny fanahy masina izay tiana ho tanteraka eo amin'ny fiainanay. Ifonanay eo anatrianao ny finiavanay tsy hijery ny asan'ny fanahinao masina izay teo aminay. Ifonanay eo anatrianao Andriamanitra izay endrika tsy firavoravona nataonay teo amin'ny fiainanay. Ianao ilay ray mpamela heloko, ianao ilay mpamindra fo ary mitodika aminay mandrakariva. Misaotranao ihany koa izay Andriamanitra noho ny amin'ny fahamarinana omenao anay, ny amin'izay andrahanao hitaizany zanakay mba ho tena zaza tsara tsy ho fopla eo anatrianao Andriamanitra, mba ho tena zanaka vita tombo-kase eo anatrianao Andriamanitra, ary ho zaza tsara eo anatrianao ilay ray tsara mpanamboatra. Dia ianao ilay Tompo Andriamanitra izay efa nametraka ny ankonana tsirairay avy ho tena iray no antonay ankehitriny, no andolianay, ary ihany koa ametrahanay ny fifonanay, satria mahantra eo anatrianao izay raha mandreny teninao nefa tsy ho tonga amin'ny fibebahana sy ny fihezahana hanontra ny amin'ny hoavinay rehetra. Kaoka ny fanahinao masina hiasa feno atsy anatinay, ary ianao Jesosy Kristy ilay Andriamanitray no aka hitodika ka mindra fo aminay tsirairay avy. Tsy ho andreny manokana izany, fa na ho andray mpianakaviana na ny zanaka na nisana ankonana rehetra eny na ity firenenay ity ihany koa ary izay atao hoe reny malalanay. Dia ianao Tompo Andriamanitra io no hitahiry anay ho amin'ny finoana marina ka mindra fo aminay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no entinay maniry sy manonona izany tonom-bavaka izany. Amen. Ravana malala, mahatoky sy marina ny Andriamanitra izay vavahantsika, koa mitsangana handray ny teny soa mahafaly izay omen'ny tompondray ankehitriny. Fahaony soratra masina, fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra, ary na dia hetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko, ary tsy hitsoka ny faneken'ny fihavanako. Raha misy manota, dia manana solo-vava ao amin'iray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina, ary izy no avitra noho ny fahotantsika. Ko ambara amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary havana, fa voavelany elokao noho ny anarany masina, midy rano tomponao. Sambatra ny olona izay voavelany elony, tsy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova eloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Aokary isika hiaraka anaiky sy hanambara ny fanekem-pinoana kristiana izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao, dia ny fanekem-pinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra iray tsy toa, mpaninao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalina napaka Pontsio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra iray tsy toa, avy any miaviany tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao,
ny fiambonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Ny hira fa 7 amby 827 ny indiny voalohany alohan'ny tsodrano, ny indiny faharoa ny tsodrano avana. Tanteraka aminareo anie ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompontsika. Mitay anao ny tompo ka miaro anao, mampamirapiratra ny tavany aminao ny tompo ka mamindra fo aminao, manandratra ny tavany aminao ny tompo ka manomenao fiadanana. Amen. Petraka amin'ny fiangonana, mbola miara-mivavaka mangina isika misaotra an'Andriamanitra ry havana. Ho an'Andriamanitra velona irery anie ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.